Efi mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika ry hava malala, ny ahafahantsika mbola manaraka ny fandarana. Eto amin'ny ity onjam-peo ity, amin'ny toerana rehetra izay anarahantsika ny tenin'Andriamanitra, naiza misy atsika, dia isaorana manokana Andriamanitra satria nanome tombon'andro, fahavelomana, fahasalamana ho atsika. Manasa antsika indray ary, hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika, hitondram-bavaka ny fiainantsika manokana hivavaka tsika. Ray masina tsara misaoranao zahay, noho ny hatsaranao, ny fitiavanao, dia mbola afaka miaraka mianatra ny teninao zahay, fenohy ny hatsaranao zahay Tompo, ary mitenena aminay, ampifantaro anay indray ny sitraponao, aminaran'i Jesosy. Amen. Soratsika hatrany Andriamanitra, ilay manome atsika ny fofinaina mahavelona, mbola hahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Ny lohahevitra izay diniantsika indray andro dia hoe zanaka mpankatoa. Ahoana no ahatongako mba ho zanaka mpankatoa? Ny tenin'Andriamanitra izay efa niresantsika moa dia ny hoe ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. No resantsika fa izay rehetra vita batisa dia lasa zanak'Andriamanitra. Izay mandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Na oviana no mandray an'i Kristy ianao dia tonga zanak'Andriamanitra. Ka ny fomba handraisantsika azy dia amin'ny alalan'ny fanolorantena mandinika ny tenin'Andriamanitra, mibebaka, miala amin'ny faharatsiana, ary mariky ny fibebahana efa andresantsika teto, fa tsy misy afa-tsy ny hoe batisa. Ny olona mibebaka dia tonga amin'ny batisa. Ibebaha ianareo ary aoka ho atao batisa hoy ny tenin'Andriamanitra. Ka misy manantena ry hava malala, fa tapa-kevitra ianao amin'izany fanolorantena ho amin'ny batisa izany. Tapa-kevitra ibebaka ianao ary anisany zanak'Andriamanitra ianao. Ny zanaka dia sarobidy amin'ny ray aman-dreny, ka Andriamanitra ny ray antsika, izy ny ray aman-dreny nahary antsika zanak'Andriamanitra ianao. Na inona ilazan'ny olona anao dia izao tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao. Ary ao anatin'izany dia fifaliana ho an'ny ray aman-dreny ny miaraka amin'ny zanany, ny miara-miaina amin'ny zanany, mamina ny zanany, miaraka ao anatin'ny tokantrano, miaina ao anatin'ny fiainana milamina sy mirindra. Kanefa ankehitriny dia mampalahelo fa lasa ady, sehatra ady, sahanady ny tokantrano. Amin'izao taonjato fa 120 zao, teny mandratra, mampisarabazana, antezerana, fankahalana, ny mameno ny tokantrano, tsiraray avy, tabataba, kitakita, tsisy iainana intsony ao anatin'ny tokantrano, tsy hita intsony ny tempitiavana, tsy hita intsony ny fankatiavana, ary fifanerena izany no misy. Misaraka amin'ny mpianakavy, lasa toeram-piasana sy toerana finanankanina, restaurant ny tokantrano. Ka miditra isakafo dia amin'ny alina lasa hotely, fatoriana dia miala maraina, tsy mahatamana intsony. Ary tafiditra ao atokantrano amin'ny alalan'ny televizion sy ny internet, ny herisetra ateraky ny fijangajangana, faratsy-pitondrateny, ny von'olona maro samihafa. Izany no mianjady amin'ny tokantrano maro samihafa. Herisetra no iainana ao anatin'ny tokantrano. Very tanteraka ny soatoavina eo anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina, satria nandika tanteraka ilay lalàna izay napetrak'Andriamanitra hifampifehezana ny olombelona. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe mizotra ho aiza ary ity tanitsika misy ity. Ny zava-misy dia hitantsika eo amin'ny fiarahamonina fa misy ny toe-javatra izay tena tsy manjary tsony, kanefa dia iainan'ny olona tsy maninona tsony amin'ny olona miaina amin'izany faharatsiana izany. Manome lamosina ny fitsipika ara-moraly izay napetrak'Andriamanitra ny olombelona ankehitriny. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hosea 4:7, Hosea 4:7, fa rivotra no nafafiny ary tadio no jinjaina. Raha namafy voan'ny herisetra tamin'ny fahitalavitra ianao dia azagaga raha ijinja ny voan'olona sy ny fampijaliana sy ny teny mafy ny herisetra amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Io teny tsy manjary rehetra ataon'ny mpanao filma ao anatin'ny fahitalavitra io
ao amin'ny telefoninantsika dia mivoaka ho azy ao ambava ny zanakitsika, ao ambavatsika ihany koa. Noho izany rehefa malala dia ahoana ary? Inona ary ny tokony ataontsika mba hiarovana ny ankohonantsika amin'ity tontolo izay efa miaratsy epotika ity? Zao no fanambarany ten'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:4-5 sy ny manaraka. Apokalipsy 4:4-5 sy ny manaraka vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara manakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena, fokom-pirenena samy hafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana, menko feo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ary nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Rehefa malala ny antso atao ho atsika rehetra ho anisy atokantrano matahoran'Andriamanitra. Miantso atsika Andriamanitra mba ho tonga amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tsy midika akory ny hoe miorooro, mangovotra isika, fa manaja an'Andriamanitra, makatoa an'Andriamanitra, mitsaoka an'Andriamanitra. Izany natao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Jakoba ao amin'ny Jakoba 2:20, aoka ianareo hiteny sy anao araka izay mamendrika anareo izay olona ho tsarain'ny lalàn'ny fahafahana. Lalàn'Andriamanitra dia lalàna mitondra antsika ho amin'ny fahafahana. Fa ny devoly kosa dia miteny an'izany fa ho fanangejana sy fanimbana. Mitoana antsika olon-kafaka, olon'afaka ny lalàna, ary fitiavana no mitoana antsika ho amin'ny fankatoavana. Tsy afaka katoa ny lalàn'Andriamanitra isika raha tsy manana ny fitiavana, satria hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Jaonina 4:10. Mankatoa an'Andriamanitra aho satria novonjena, satria efa novonjen'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ny famonjena dia mankatoa hitandrina ny didy, hitandrina ny lalàna. Tsy mba ho vonjena, tsy mba teo ho azo famonjena dia mitandrina ny didy, satria efa novonjen'Andriamanitra dia mitandrina ny didy. Izao no fanambaran'ny apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona 1:2-5 sy ny 5. Izao no ahafantarantsika azy fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatra izy nefa tsy mitandrina ny didy dia mpandainga ary ny marina tsy eo aminy. Fomba anankiray alalako, alalanao fa mitandrina tenin'Andriamanitra ianao, mahalala n'Andriamanitra ianao dia ny fitandremana ny didiny. Fa na iza milaza mitandrina ny didin'Andriamanitra nefa tsy manaraka izany dia mandainga izy. Mahalala an'i Kristy tsy mitandrina ny didiny dia mandainga izy. Noho izany zava-dehibe ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Hoy ny fanambaran'ny Romanina 7:7, inona ary no lazaintsika ho tavan'ny lalàna? Sanatria izany kanefa tsy nalala ota aho ratsy tamin'ny lalàna. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Na indratsika dia mety mieritreritra hoe ka tsika nefa eo ambany lalàna efa eo ambany fahasoavana, fa tsy eo ambany lalàna intsony, ka noho izany dia afaka manao izay tiana atao. Tsy mahafoana ny lalàna ny finoana. Na dia manam-pinoana azy dia tsy foanana ny lalàna. Raha isaratsaina ane hoe nandeha nitondra fiara ianao dia misy filazana hoe tsy mahazo mihoatra ny hafainganam-pandeha 50 kilometatra isan'ora. Nandeha mafy ianao, mety maika, voasakan'ny polisy. Dia nitenen'ny polisy hoe voasazy ianao zany fa dia saziana ianao fa nandeha mafy loatra. Dia nifona teo ianao nangataka tamin'ilay polisy hoe mba mifona renga polisy eo, aoka mba afaka handeha fa tena maika tamin'ity. Dia hoy ny polisy hoe zao ary, ekena zany ianao afaka mandeha, fa zao mila mitandrina ianao.
de nahazo fafana zany hoe ndana ary fa mitandrema tsy mahazo mandeha mafy tsony de rehefa lasa de mety ozy ianao hoe satria efa nahazo fahasoavana teo ka dia andeha mafy indray aho ary raha mandeha mafy indray ianao de izy polisy indray de efa nitenenina ianao ary am'izay fotoan'izay a de mety tsy azo famelan-keloka tsony ny fahasoavana zany de tsy hoe ararotina andika lalàna satria mahana fahasoavana fa efa nomena fahasoavana ianao ka na de nandika aza lalàna azy ianao de voasary ny fahasoavana de tsy mahazo manota intsony izany no nahatonga any Kristy ny teniny ao amin'ny Matotoko 5:10 manao hoe aza ataonareo fa tonga andrava lalàna na mpaminany tsy tonga andrava fa natanteraka tsy andrava ny lalàna Kristy fa anatanteraka izy ary zay mahatonga ny Salamo 7:7 miteny manao hoe tsy misy tsiny lalàny Jehova mamelombelona ny fanahy natao amin'ny fitiavana ny fankatoavana natao fitiavana ny lalàna fanehoantsika amin'ny fitiavana n'Andriamanitra tandriny lalàntsika izany ny fitiavana atsika anehoana izany fitiavan'Andriamanitra izany ary anehoantsika amin'ny fitiavana ny namana ny fitandremana ny lalàna tianao ny namanao de tsy mamono azy ianao tsy mangalatra aminy ianao tsy mandainga aminy ianao tsy mijangajanga ianao satria tianao ny namanao vadinao ary zany ny lalàna zay napetrak'Andriamanitra sarotiny Andriamanitra de nisoratany amin'ny ratsan-tanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra de mpaminany na sy nanao azy fa ny lalàna rery no nisoratany tamin'ny ratsan-tanany midika zany fa sarobidy amin'Andriamanitra ary tsy mba natao tamin'ny taratasy fa natao amin'ny vato fisaka mba haharitra mandrakizay izany ka ny fitandremana ny lalàna de tsy manageja atsika fa manafaka atsika amin'ny gatra gadra ny fahotana gadra ny faharatsiana manafaka atsika ny lalàna izao no Jehova Andriamanitra ao izay nitondra anao mivoaka avy any Egypta de izao manafaka atsika ao amin'ny trano fanandevosana de nomena ny lalàna zany de manafaka atsika ao amin'ny Exodosy 20 ny 9 de 9 ka hatramin'ny 10 de hitatsika ao ny lalàna nafahana tamin'ny fanandevosana ny zanak'Israely de nomena azy hoe ireto tandremo am'izay satria olona afaka ianao ny olona afaka no mitandrina ny lalàna fa ny olona voageja de tsy mbola afaka mitandrina satria tsy natao an'ny ny olona voagatra voageja ny lalàna fa natao an'ny olona afaka ny lalàna hoy ny ten'Andriamanitra andeha novaka atsika ny 10 Exodosy 20 ny 7 aza mamono aza manan'Andriamanitra fa izao ihany zay ny 1 faharoa aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao fahatelo aza manonona foanaran'i Jehova Andriamanitra ao fahaefatra mahatserova ny andro sabata anamasinana azy enemana ny asanao sy anaovanao ny raranao rehetra fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito ireo zany a didy efatra izay mitaonany olona anajan'Andriamanitra didy manaraka indray 5 manajana ianao sy ny reninao 6 aza mamono olona 7 aza mijangajanga 8 aza mangalatra 9 aza mety vavolombelona mandaingy anamelohana namanao ary ny 10 aza mitsiritra ireo didy 10 kely indrindra no asiana tandremantsika Andriamanitra tsy mitady zavatra sarotra ary tsy mitady zavatra mavesatra tsy ho vitatsika fa matoa apetrak'Andriamanitra de vitatsika izany Salamo 1:100 andininy 7 ka hatramin'ny 7 de osy izy ny ten'Andriamanitra ny asan'ny tanany de maharitra de fahamarinana fitahiana mahatoky avokoa ny didiny rehetra ary mitoetra mandrakizay dorire zany ny asa tanan'Andriamanitra soratany tenin'Andriamanitra soratany tanany de marina fitsarana mahatoky ary mitoetra mandrakizay izany ny antony nahatonga an'Andriamanitra nanorina ny teny mba hananatsika izany fankatoavana izany nampalahelo nefa fa namoy ny lanitra
Satana noho ny tsy fankatoavana. Adama sy Eva de voaroka tao amin'ny saedena, nafoy saedena satria tsy nankatò ny didin'Andriamanitra izy. Andriamanitra ny teny hoe aza hinananareo ty, de mbola nohaniny ndray tsy nankatò didin'Andriamanitra. Ny devoly moa de fitany amin'ny resaka zava-rehetra isika, indrindra ty sakafo ty amin'ny tany devoly atsika. Satana de nitsiritra ny seza fiandrian'Andriamanitra. Ry hava-malala, nanao fanekena nefa Andriamanitra. Izao ny fanekena nataon'Andriamanitra. Hebreo 7:10. Hebreo 7:10. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany. Hoy Jehova, dia ataoko ao am-pony ao an-tsainy ny lalàko, sady ho soratako ao am-pony, ary izao ho Andriamanitra ary izao. Ny fanekena izay ataon'Andriamanitra amiko sy aminao, de ataon'Andriamanitra ao am-pontsika ny lalàna. Izany ny fanekena. Tianao fanekena amintsika Andriamanitra, tianao fanekena aminao Andriamanitra, de izao ny lalàn'Andriamanitra dia ao am-ponao, tsy any amin'ny vato fisaka intsony, tsy any amin'ny orona taratasy no apetraka, fa izao ao am-ponao. Ka na iza toerana alehanao de tsapanao, fa miaraka aminao Andriamanitra. Vita fanekena ianao de tsy manao ratsy ianao, tsy mangalatra, tsy mijangajanga, tsy mamono olona, tsy manao andriaman-kafa. Ary izany natao hoe fanekena izay ataonao Andriamanitra. Ka na iza toerana alehanao de manaiky ianao an'Andriamanitra. Ka na iza manaiky an'Andriamanitra de mitandrina ny lalàna izy, satria izany ny fanekena atao amin'Andriamanitra. Ka ianao ve manaiky an'Andriamanitra? Ekenao ve Andriamanitra? Ekenao Jesosy ho tompo-mpamonjy ny tenanao? Raha ekenao izy, tandremo ny didy. Ary izay ny mahatonga an'Andriamanitra ny teny manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina, de izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Apokalipsy 4:12. Ny fitandremana ny didy dia anisany mampitoetra antsika olo-masina. Ireo olo-masina rehetra ao Baiboly tany reo de nitandrina ny didy, indro ny faharetan'ny olona masina. Raha tianao mba olo-masina ianao, tandremo ny didy, manana finoana an Jesosy. Raha manana finoana an Kristy ianao de tsy hoe za tsy mitandrina ny didy, tsy misaraka. Ny mitandrina ny didy sy ny finoana an Jesosy tsy azo sarahana. Ny olona manam-pinoana an Kristy de mitandrina ny didy, ary ny olona mitandrina ny didy de tokony hanana finoana an Jesosy. Satria hoy ny tenin'Andriamanitra, sambatra izay manasa ny akanjony anana fahefana amin'ny hazonaina sy idirany ao amin'ny vavahady. Mila sasana ny tsy fetezana teo amin'ny fiainantsika. Mila ahitsy ny olana teo amintsika tsirairay avy. Mety mahana olana ianao, tsy ampy ny fitandremanao ny didin'Andriamanitra, mety nandeha-pahitsiana fotsiny ianao, de zay ny fantatrao fandroana antehanao fanekena aminao Andriamanitra. Ary ny fanekena izay ataon'Andriamanitra de hitandrina ny didy. Fandrinao ve anaraka ny didin'Andriamanitra? Anana zany fanekena amin'Andriamanitra izany. Raha sitrakao tianao fanekena amin'Andriamanitra dia ametraka ny lalàna sy ny didy ao am-po. Ka rehefa ho avy izy de hisokatra ny vavahady ary hidiranao amin'ilay fiainana mandrakizay. Andao hivavaka isika, ary akipio masonao ahondreo ny lohanao, de apetrao eo amin'ny tananao, eo amin'ny tratranao ny tananao, ka atao ve Andriamanitra mamindrafo amiko fa hivavaka ho anao mandritra ny vavaka dia ho arahanao zany. Andriamanitra ray eo mangataka aminao mba hamindra fo aminay ianao. Mpanota izay Tompo, ka avelao ny elokay, tsy nitandrina ny didy izay hatramin'izay, nangalatra ny jangajanga namono olona, naniratsira ray aman-dreny, fa ankehitriny manolo tena aminao zay, tianao fanekena aminao zay. Raiso ho isan'ny zanakao zay. Misaotra Tompo. Amena. Andriamanitra mamela heloka Jehova, mamindra fo. Ka na ina lasanao, nataonao rehetra dia ho aferin'Andriamanitra aminao famelan-keloka. Tononon'Andriamanitra aminao fiadanana. Dia ho aminao any famelan-keloka sy fiadanana avy amin'ny Kristy. Amen.